Ampitomboana ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay katsika hafatra ry havana amin'ity andro Krismasy ity, ahatsiarovana ny fahateran'ny mpamonjy, dia ny Isaia 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, araka izay efa nivakiny ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ny Isaia 5 ry havana andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe bokyny Imanoela, manomboka ny andininy fahaenina zany. Boky izay mampahery ny olona ao anatin'ny tahotra sy ny orooro ka misarangotra etseroa, tady fanampiana, tady fiarovana, ka ilazan'Andriamanitra fa eto amintsika Andriamanitra, izany atao Imanoely, eo afotsika Andriamanitra, eo amintsika Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany dia zao feno orooro, natahotra mafy ny mpanjaka azy, mpanjaka ny Joda, satria nisy fahavalo mitady hamono azy, ka nampahiresiny Isaia mpaminany izy tamin'izany. Tokony taona 430 talohan'ny Kristy izany tantara izany no niseho. Tao anatin'ny toe-javatra manahirana ny firenena, mendrika antsika kory havana zany ten'Andriamanitra zany, omeny Andriamanitra antsika koa zany ten'Andriamanitra zany amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny, anambaran'Andriamanitra fa mpanafaka izy, mpanjaka izy, tsy avelan'Andriamanitra hiady rery ny vahoakany, tsy avelany hiady rery ny mpanompony, ny olom-bofidiny, fa antsony indray ahita fahavahana eo amintsika Andriamanitra. Zay le Imanoely. Ity Imanoely ity ry havana dia io no nijerevantsika hoe iza marina moa ty Imanoely ity, manahoana ny asany. Zay no nijerevantsika voalohany, ny asan'izany Imanoely zany. Dia voalaza eto, mpanafaka izy, mpanafaka io Imanoely io. Misy fokana ankiroa voalaza moa iry amin'ny andininy faharoa sy fahatelo eo, Zebulona sy Naftaly. Ireo firenena anankiroa ireo ry havana dia anisan'ny nahita faisana mihitsy tamin'ny fampijalian'ny fahavalo Asirianina zany, tamin'ny faritra maro. Io Asirianina io no firenena goavana fahavalo tamin'izany, namotika sy nandrima nandravarava ireo firenena madinika. Voalaza fa ireo firenena anankiroa ireo, Zebulona sy Naftaly, dia ahita ny mazava lehibe ilazana ny famonjeny zany. Ka voatantara eto moa ry havana ny fitaovana lehibe izay nampiasain'ny fahavalo tamin'izany, ny tsorakazo, ny kapohana ny lamosiny ozy, ny bao fitondran-entany, ny kiraro fitondra ny miaramila ny mandravarava, ny fitafiana enti miady, fa ataon'Andriamanitra tsinitsinino zany, atao toy ny kitay hodorana amin'ny hafa. Milaza zany fa handresy ho afaka ireo zay ao anatin'izany fahareseny zany. Talohan'izao mantsy ry havana dia efa nampitandrina mafy ny mpanjaka azy Isaia mba tsy hatahotra, mba tsy hiororo. Aza matahotra ho Isaia, aoka tsy hoketraka ny fonao. Tokony ino ny vahoaka fa Andriamanitra dia mahay manova ny toe-javatra, hosoloany mazava ny aloky ny fahafatesana. Hanafaka izay voageja izy, ny fahoriana hivatika fifaliana, ny fifaliana masina no iseho ndray eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Hoy ny Deutéronome 2:12 ry havana manao hoe ary any no hinananareo sy ny ankonanareo natrehan'i Jehovah Andriamanitra reo
ary falianareo amin'izay rehetra ary ny tananareo izay fantahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Zany ny fifaliana zay hameny fomampanan'ny olona. Zany no lazaina eto hoe mifaly eo anatrehanao izy eo anatrehan'ny Andriamanitra. Ny fifaliany dia ho masina ambony lavitra noho ny fifalian'ny tompombokatra amin'ny fararano. Azo zany koa fa fifaliana lavitra, fifaliana lehibe, mihoatra noho ny fifalian'ny mpandresy avy ny zarababo, ny fifaliana azon'ireo fiainareo ireo anatin'ny zanak'Israely moa zany. Zany ry havana no asa-panafana zay ataon'ilay Imanoela eto. Voalaza fa alaina ohatra ny tamin'ny fampijalian'ny Midianina ny Israely ny tantara eto, fa ny Midianita dia resiny Gideona, na dia vitsy azy izy nandresy rehefa Andriamanitra no miasa. Lay fototry ny fahasambarana ry havana malala, fototry ny fiadanana, dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny io Imanoela io, ao amin'Andriamanitra rery ihany. Izy no mpanafaka, izy no azo ianterana. Ny herintsika olombelona kely ihany tsy mahefa na inona na inona. Ry havana eto amin'ny Tompo, mety ho mafy ny endriky ny fahamaizinana izay nilalovantsika tamin'ity taona 2024 ity. Mino ry havana fa ho tanterahan'ny Tompo aminao ankehitriny ny fanafahana anao. Ianao izay tsy nahita masandra mihiratra, ilay Andriamanitra aminao, miara-monina aminao, ka tsy amelanao irery. Ny mazava, ny maizina zafady, ho solo fahazavana. Azon'Andriamanitra atao mampitsimbadika ny tantaram-piainanao, ka ny ratsy ho tonga tsara, ny fijaliana ho tonga fifaliana lehibe. Ny tolokom-pahoriana hivadika antsoantso-pifaliana zany. Zany no teny fampanantenana ravana men'Andriamanitra atsika amin'izao andro Krismasy zao. I raha malala fa mikaikaika ny vahoaka rehetra mifitanga ny vidim-piainana, mijaly, sahirana, tahaka ny Israely zay tao anatin'ny fahoriana ihany koa isika ankehitriny. Tonga Jesosy lay mpanafaka, lay Imanoely, fanampanantenaina. Izy ny fahazavana, hanome fiadanana anao, ka na inona endriky ny fahamafisan'ny ady atrehanao ankehitriny, vonina ampandresy anao. Jesosy Kristy mivavaha mandrakariva, fanafaka anao izy. Izy no mifehy zao rehetra zao. Enina dia ny fahavalo izy Asirianina zay matanjaka azy dia ataon'Andriamanitra resy eo anatrehan'ny Israely zany. Toy zany koa na toy inona natao inona erin'ny fahavalonao ho mpandresy ianao, fa tsy nateraka ho resy ianao, fa mpandresy miaraka amin'ny Jesosy. Andriamanitra dia sari-piaro ry havana, manafay antsika izy no fitiavany, fa mamonjy sy manafaka kosa izy rehefa miverina amintsika. Zany mantsy no nanafaizan'Andriamanitra ny Israely, nefa indray ny fitiavany, mampanantena famonjena indray izy. Zany ry havana no asany Imanoela io. Fa manahoana kosa moa ny endriky zany Imanoely zany? Raha mitentsika Imanoely, Jesosy Kristy zany, dia eo amin'ny andininy 5 ny tena mitantara lay Imanoely zay efa anambaran'ny mpanampin'Andriamanitra teo aloha teo moa zany, andininy 5 ny hoe zaza miteraka ao atsika, zazalahy no omena atsika. Aseho eto ny endriky zany mpanafaka zany, ny endriky zany Imanoely zany. Zaza miteraka ao atsika, zazalahy no omena atsika. Teny roa samihafa zany. Ny tena heviny dia zao, misy heviny roa zany. Raha atao hoe teraka ao atsika izy, dia milaza azy araka ny mahazanak'olona azy zany, nateraka Maria Virgine izy. Fa raha atao hoe omena atsika izy, dia milaza azy
mahazanaka Andriamanitra azy nomeny ny zanany lay tokana, nateraky Maria izy fa nomena Andriamanitra ho antsika. Voalaza etiny hoe mahagaga tokoa ry havana, mahagaga ity Mesia ity, mahagaga ity Jesosy ity, hafa loatra ty zaza ho teraky ity. Ilazana ny asan'Andriamanitra moa zany atao hoe mahagaga zany. Mahagaga satria zao ny laoza ny lanitra tsy nisota fa nanakeo ity an-tany izy hiara-miosina amintsika mpanota. Tsy vitany hoe tonga toy ny ota fotsiny izy mpanota fotsiny fa izy mihitsy ny lasa ota, nanaiky ota mba hamonjy atsika. Mahagaga satria nafony ny lampandrainy ny seza fiandrianany fa nanaiky ho teraka ao an-tranon'omby izy. Mahagaga fa napetrany ny satroboninahitra na satroky ny serafima azy fa ny satro tsilon'ireo zay tsy mifaditrovana zay no safidiny. Mahagaga fa lapa-feny fiadanana mandrakizay ny alany ka izao tontolo zao no nahatongavany tsy nanana izy na dia nametrahany lohany azy. Mahagaga fa ny zanam-bahoaka dia mandosy pahoriny fa ny zanak'Andriamanitra kosa mitolo batana ho amin'ny fijaliana mba hamonjy ny hafa. Izay tokony ho fatiny fahotana izy no manaiky. Mahagaga ry havana fa ny olombelona rehetra dia samy miezaka manamary-tena avokoa raha sena voapanga no ny ratsy nataony, fa izy kosa nangina toy ny zanak'ondry zay netezana teo anatrehan'ny mpiapanga azy, mona tsy niteny na dia nitena ny ratsy azy. Zany ry havana mahagaga tokoa io toetran' Jesosy io, tsara lay tahaka zany. Afaka mahita fahagagana aminao ve ny mpiaramonina aminao? Ianao lay ray enjena dia tsy mamaly, ianao lay tsy kivy na dia pahorina azy, ianao lay tsy miemitra na dia esoina azy, fa mirosatra any dia ho gaga ny olona mahitana hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa iny olona iny. Voalaza faharoa etiny hoe mpanolotsaina io, mpanolotsaina. Ny mpanolotsaina resahana eto hoe olona tsy manaonao foana fa miasa amin'ny fahendrena sy ny fahamarinana maha-mpanolotsaina azy, mahita ny lalana rehetra afahany anafahany vahoakany izy. Ary zany mpanolotsaina zany dia tsy mba mety ho sanganehany zany, tsy mba mety ho tabidalakale zany, fa manana tolotsaina mandrakariva izy ahafahany manafaka. Raha misy olana saribahana eo ny mpanolotsaina. Raha namalalo amin'ny Tompo, ny tolotsaina ho anao dia ny tenin'Andriamanitra raiso vakio zany. Raha tratra ny adi-panahy ianao, raiso vakio. Raha finahitra ianao, raiso vakio ny tenin'Andriamanitra, mampahery ianao zany. Voalaza koa ny hoe Andriamanitra manina izy? Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra mahery. Le Andriamanitra mahery eto dia sary anahoana mpanjaka anankiray zay tena mpiady mahery, say. Ary Andriamanitra ihany no manana io anaran'io ao amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra mahery, mpanjaka, manana fahasahiny. Ka zao no izy ho mpandresy ianao raha miaraka amin'ny mpandresy, handresy ianao raha miaraka amin'ny mpandresy, ahery ianao raha miaraka amin'ilay mahery. Raha te ho mpandresy, raha te ahery, miaraha amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony tompo, lay Andriamanitra mahery. Ray ny mandrakizay izy, voalaza eto zany, ray ny mandrakizay. Ray izy satria nahoana? Mikarakara, miaro, mandrakizay izy. Dikan'izany dia zao,
tsy mamela antsika ho kamboty izy na oviana na oviana. Tsy mbola misy fotoanany hoe namelanao ho kamboty Andriamanitra fa teo aminao foana izy. Fa isika ndraindray tsy mahatakatra ny fihizan-toetra. Ray bandrak'izay izy mitsarakaranao ary tsy andahoanao na mora na misarotra. Ny farany dia zao ny hoe andrian'ny fiadanana izy. Inona tsara hoe andrian'ny fiadanana. Na ny marina koa dia ny hoe andriana mitondra fiadanana. Fa tsy andriana mpanjakazaka, tsy mpanjakazaka, mpanao herisetra, manao didika felo lehibe, fa mpanjaka mitondra fiadanana izy. Zany hoe fahasambarana amin'ny lafiny rehetra zay ny tiana ambara amin'izany. Ny atao hoe fiadanana ry havana, fahasalamana, fandriampahalemana, tsy fisian'ny ady sy korotana, milamina, finaritra. Ary zany ny tian'Andriamanitra iananao amin'izao andro Krismasy zao. Tsy fiadanana amin'ny zavatra ivelambelany fotsiny ihany, amin'ny sakafo sy ny fitafiana marevaka, fa fiadanana ao am-po ka na dia tsy manana inonina azy. Fifalinao anao ny hoe manana ny Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, ho fiadananao. Zany tsy avoizantsika ny hoe raha mbola misy koa fety kristianina mahazo olona be indrindra, inona zay? Ny Krismasy. Satria tsy ho tsapantsika amin'izany fa sarobidy amintsika zany famonjena men'Andriamanitra zany. Ka farafaratsiny sika isa-taona mba mamonjy Krismasy, farafaratsiny mba mandeha mivavaka. Satria nahoana sarobidy zany famonjena nataon'Andriamanitra zany. Rehefa tsy mivavaka amin'ny Krismasy ny olona, efa tsy vavaka intsony izy. Marina sa tsy marina zany aloha? Tsy vavaka intsony izy rehefa tsy vavaka amin'ny andro Krismasy. Saorana ny Tompo fa fitiavan'Andriamanitra anao zany raha tonga eto ianao, fenolatra ary amin'ny arabe ary, fa soavan'Andriamanitra zany mahatsapa ny fiadanana ao anaty. Na dia mijoro aza fa tsy misy seza, tsy maninona zany, fifaliana ho anao ny mandray ny Tompo ao am-ponao, mitondra fiadanana. Jereo tsara ary ireo toetra betabe nresahndreo ao amin'ny Jesosy Kristy ireo notanteraka, ary ho tanteraka aminao ihany koa raha mino ianao, tsy mandangy Andriamanitra, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva ry havana manalo ny Tompo, fa ny fahoriana izay eretanao, ny fijaliana izay eretanao. Misy ny aravan'izao ny andro Krismasy, fa mety sato inona ary zao ny sakafo any an-trano andry, afa-ty vao andeha hitady sakafo. Tsy maninona zany, fiadanana ao am-po, zava-dehibe an'olo mandray ny Tompo, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Hanome fiadanana ao anao ny Tompo. Ny olona mino ny havana malala dia mahita zany fiadanana ao amin'Andriamanitra zany. Fiadanana tanteraka, miantomboka androany eto sy anio zany, ary mandrak'izay ny fiadanana omeny Tompo anao. Koa mahereza ry havana, mahereza mifalia fa aza vela izao tontolo zao ny faly, fa ny Krismasy anie atsika kristianina io fararotiny zao tontolo zao tadiavam-bola, fa ianao kosa fetinao io, mpamonjy niteraka ao anao, dia mifalia fa ahita fiadanana ny fahasambarana ianao ety an-tany, mitoy zany ao an-danitra rahatr' izay. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanan'ny Tompo. Amen.